mifampizara hevitra koa zay fa ny amin'ny OSC aloha dia mitovy hevitra zay hoe tsy tokony hisy io fifidianana ara-pitsy io zay dia hitovizany zay no nizarainay teo dia ataoko angamba fa mitovy daholo ny zavatra amin'izay zavatra tsy misy olana ny collectif an'ny Kandida raha ohatra hoe par rapport amin'ny OSC fa mitovy ny tady lokanga. Izy nanaraka ny fifidianana io hatramin'izay mifanomanana azy ary naverinay taminy tsy fahatomomba ny fikarakarana fifidianana nandritra zay herintaona zay ary tsapany zany ary nampatsiahivinay aminy fa zao zavatra taonay izao dia mifanaraka tsara mifenitry ny organisation internationale de la francophonie amin'ny fanamafisana ny démocratie ary nidingana zay nataon'ny candidat folo dia fanamafisana an'izay démocratie zay mba nanana fifidianana madio mangarahara ary indrindrandrindra nanana ny stabilité politique eto amin'ny firenena ary naheno tsara ary zareo ary fatany tsara fa zava-baovao na taty Afrika arany zao zavatra hetsika natao zao ka ny fifidianana ara-pitso ary zay no mahatonga nalavalava ny ady hevitra teo dia nanairanay andry zareo sy nampatsevanay andry zareo fa mety hiteraka korotana savorivory eto amin'ny firenena ka mety manana andraikitra tokony raisiny izy amin'izany fa so sanatria mikipy masotsiny amin'ny zavatra tsy mandeha rehetrarehetra sy ny tsy manara-dalàna ary raha ohatra Madagasikara mbola natao francophonie dia mieritreritra fa misy valeur amin'ny francophonie tokony arovana kanefa ny amin'izao fotoana izao tsy voaharo daholo reny valeur reny indrindrandrindra ny resaka hoe démocratie sy zon'olombelona izay nahafantarany rehetrarehetra ny atao hoe francophonie zany.